Izay ny amin'iny voaviny fa nisy ny fifampinihana teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo sindika manao fitakina amin'izao fotoana izao. Nisy ny fekevitra nivoaka taorian'izany ka anisan'izany ny fampiantonan'ny fitokonana izay ataon'ireo mpampianatra. Tapaka taorian'nydirika fa misy ireo zavatra voavaly ministeran'ny fanabeazam-pirenena samirery miainga tamin'ireo telikadimy no takina ireto avy: ny subvention, ny vacation, nomination sur titre sy ny recrutement pandrarà. Misy kosa ireo tsy maintsy arahana mamaha amin'ny ministera hafa toy ny fanafana laboratoire herinataona, fampiakarana sy fampidirana ireo identité samihafa ao amin'ny bodekesa ho an'ireo mpiasam-panjakana atao ministera ny fanabeazam-pirenena, fampitoviana ny marokarama na alignement de bénéficiaire, fangatana hampitombona isa ray isa-taona ho an'ireo mpandraisana mpampianatra franco mpiasam-panjakana poroboana. Noho ny manton'io dia tapaka fa hatsangana ny komite ad hoc iraisan'ireo tompon'andraikitra atao ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpitarika sindika ao anatin'ny plateforme miampy solotena efatra. Manomboka an'io dia miasa ny komite ad hoc noho izany dia miato aloha ny fietsiketsehana rehetra. Ho fanamafisan'izany dia hito manao sinihetro ambany ireo tompon'andraikitra atao ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpitarika sindika atao anatin'ny plateforme.